Tsaivina fa tany am-boalohany io tany io izay nitondra ny titre 2838 dia novidian'ny razambe anay tamin'ny compagnie coloniale de Madagasikara tamin'ny taona fito amby 570 ary niova ho titre numéro 770 asa izay antsoina hoe Anosy Lava. Tao aorian'ny fanoratana azy teo anivon'ny sampandrara amin'ny fananantany nataon'ny fanjakana malagasy exploitation ny apahan'io tany io izay mirefy 270 hektara tamin'ny taona 377 jona ka tafiditra tao anatin'ny titre numéro 375 hasy izay antsoina hoe Anosy Lava domaine. Taty aoriana rehefa tsy tanteraky ny fanjakana ny votoatin'io exploitation io dia nanao fangatana teo anivon'ny fitsarana izay mba hamerenana ny tany aminay. Nahazo ny rariny teo anivon'ny fitsarana izay ary dia nandidy ity farany ny hamerenana manontolo ny apahan'ny taninay izay tafiditra ao anatin'ny titre numéro 375 hasy izay antsoina hoe Anosy Lava domaine io. Ka noho izany ambarana io retany rendandry fa izay terako tompoko lahy Razafy Manatsoa Rakotondravao sy Rafaly Manana ny tompon'io tany voalaza teo ambony